faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo tafombona indray amin'ny ity marainan'ny zoma farany volana febroary ity. Miarabantsika koa tonga soa satria fantatra fa tsy sarotra ny angana avy any Andavamamba, Akazomanga, Vasamadinika, Tsaralalàna, tazanety zany olona zany avy any Isotry, sisisa Ambohimanarina, hiteto daholo zany olona zany. Eny ariavana hiaraka amin'ny fiarahamandinika soratra masina sika dia ny salamo 5:10 manomboka eo amin'ny 5:80 hatramin'ny 7:70 no hiarahantsika. Salamo 5:10 ireo andininy 5:80 7:70. Mitsangana ary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: aoka ne ho tonga eo anatrehanao ny fitarainako Jehova o, ampianaro ao araka ny teninao. Aoka ne ho tonga eo anatrehanao ny fofonako, vonjeo ao araka ny teninao. Aoka hiboboka fiderana ny molotro, fa ampianarinao ahy ny didinao. Ihiran'ny teninao ny lelako, fa marina ny didinao rehetra. Aoka ne hamonjy ahy ny tananao, fa efa nifidy ny didinao aho. Efa manana ny famonjenao ao Jehova o, ary ny lalanao no firavoravoko. Aoka ne ho velona ny fanahyko ka hideranao, ary aoka ne hamonjy ahy ny fitsaranao. Efa nani aho, tadiavo ny mpanomponao toy ny fitady ondrovery, fa ny didinao tsy mba hadonoiko. Amen. Indreto Isaia Andriamanitro notarianao lalana sy narovanao teny ampandianana, dia tonga eto an-tranonao amin'izao maraina izao. Misaotra nampandresana ny fakapanahany izao andro ratsy izao, ka nandresy lahatra anay mba hanatona anao bebe kokoa hiara-mandinika ny soratra masina. Tafavory amin'ny anaranao izahay, alanao anefa ny fivoriana aroarom-paratsiana. Koa indreto miondrika mpanetretena eo am-pototry ny azo fijalian'i Jesoa indray. Mangataka ny amelanao ny heroka sy ny fahadisoana vitanay teo anatrehanao. Nampalahelo ny fanahinao masina ireny ka hibaboanay. Nanelingelina amin'ny fifandraisanay tamin'ny hafa koa ka hifonanay. Dia matoky sy mino izahay, fa tsy manao tsinontsinona ny fotoritory sy mangorakoraka ho an'izay mibebaka marina ianao, ka anadio anay tokoa ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ekeo ny aniraka ny fanahy masina, mbola hitarika ny fiangonanao amin'izao fandiniana ny teninao izao. Hitombonay amin'ny fahalalana ny fahamarinana, ary aloranay tena ho anao koa, mba olom-bavonjy izahay. Dia misaotra Tompo namelanay hamakivaky ny volana febroary. Ianao any hampandingana anay ity androany ity, ahafahanay miditra amin'ny volana martsa, volana vaovao, sitraka ao atolotra anay. Amin'ny anaran'i Jesoa ilay lohan'ny fiangonana no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Josoa 10:9 hatramin'ny 1:20. Josoa 10:9 hatramin'ny 1:20. Isika rehetra iara-mamaky ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary hoy Jehova tamin'i Josoa, aza matahotra azy, fa efa natolotra eo an-tananao izy, ka tsisy ajano eo anoloanao izy na dia iray akory azy. Ary tonga tampoka taminareo Josoa, fa nanao lavalina avy tany Gilgaly izy. Ary Jehova nampifanaritaka ireo teo anoloan'ny Israely, ary namely ireo tany Gibeona izy, ka nahafato marobe, sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana mankany Bet-Horona izy, ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. Ary roa ny nandositra teo anoloan'ny Israely teo ampidinan'ny Bet-Horona izy, Jehova dia nandatsaka avandra vaventy tamin'ny avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy. Ary be lavitra ny matin'ny avandra noho izay novonoiny ny zanak'Israely tamin'ny zavatra.
amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo eo anatrehan'izao soratra masina izao dia tsaronay mandrakariva ny teninao fa tsy efa ny fisainan'ny olombelona ny famohan-kevitry ny teninao. Koa dia ny fanahy masina efa nitarianao anay ho tonga eto no mbola hanazava ny fosiny sainay ahatakaranay ny tiana ho ambara satria anao ny teny. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Miara-mipetraka isika. Araka ny vaky teny teo ny karatra mofinaina dia mamerina antsika eo amin'ny anankiray amin'ny perikôpa ny alady lasa teo Josoa 10:15 hatramin'ny 1:20. Inona ny toriteny tamin'ny lahady? Io ny toroin'ny pastera raha tsy diso aho. Dia raha nytaniko ianareo aho hoe inona ny lokanareo tamin'ny lahady dia tsy tadidiko. Samy sakafo mantsy izany, tsy ho mofo ihany ny iveloman'ny olona. Andriamanitra miaro ny olom-boafidiny. Ihana koa. Andriamanitra mampahery ny olony. Tokony hatoky azy. Dahoarintsika boky ny Josoa. Misy teny malaza ao. Aiza misy an'izay? 24:15. Misy toko firy le Josoa e? 420. Dia inona koa ny azo lazaina? Josoa nandiby an'i Mosesy teo amin'ny fitariana ny zanak'Israely. Rehefa maty Mosesy dia notendrena hitarika ny zanak'Israely i Josoa ary nosorany Jehovah hoy ny soratra masina. Mandany Jeriko. Zay ny ady voalohany. Inona koa? Ny ampitany Jordana dia mandany Jeriko dia rehefa avy eo mitohy ny ady. Tafiditra tao an-Kanana ny zanak'Israely dia inona koa? Pakiady avy amin'ny Jehovah, toromarika avy amin'ny Tompo no nentin' Josoa niady ka nandreseny hatrany hatrany. Jehovah no famonjena, Jehovah mamonjy. Hitantsika eo anatin'ny taratasy mohiny. Rehefa nasaina ny safitany ny miaramila 10 any amin'ny boky Nomery dia Josoa sy Kaleba ihany no teny hoe andao kambo andeha fa tsy olona vaventy be mampatahotra izany eo. Andao andeha. Izay. Eny arindesika androsa eny amin'ny taratasy manoloana antsika ny atao hoe famitinana na koa taridalana ny amin'ny fandiniana ity anjara mofinaina antsika ity. Hijery ny boky aloha isika. Mitondra ny anarana hoe Josoa ny boky. Firy ny anarana mitondra ny anarana boky mitondra anaran'olona ao amin'ny Baiboly e? Misy betsaka ahoana. Afa-dio kely vetivety ary le fandroana boky ao amin'ny Baiboly e. Ary amin'ny testameta taloha aloha. Akaiky kely ny hoe Estera ohatra. Anaran'olona ny anaran'ilay boky ohatra ny hoe Josoa, Rota, Samuel, Ezra, Nehemia, Estera, Job, Isaia, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos,
sy ny sisa eo mpaminandreo zy namatsika mba miteny zany sika hoe antanina zany sika hoe milaza hoe anarana boky mitondra anaran'olona ao amin'ny soratra masina atao folo dia manana be dia be fetsifetsy any amin'ny mpaminany mandeha aingana raha miteny hoe ao amin'ny boky ny tantara dia amin'izay tsika misaitsana kely manomboka eo amin'ny Josoa dia manivaka Rota Samuel zay ndao sika Josoa zay no anarana intiny dia araka ny voalazana matsika teny am-piandohana dia mitantara ny fitarihan'i Josoa ny zanak'Israely ny ampita ny Jordana namakivaky ny tany Kanana nandrombaka ny tany Kanana araka ny teny fikasan'Andriamanitra ity bokin'ny Josoa ity. Ny hevitra ny anarana hoe Josoa dia mamonjy Jehova ary ao amin'ny Nomery 7:19 sy 20 dia nantsoiny Mosesy izy hoe Osea tahaka ny hoe nafoezana ny anarana hoe raha zavin-drakody dia natao hoe koto dia izay atao hoe Osea. Hitantsika ao ny teny hebreo hoe Josoa dia vakiana hoe Yehoshua mampatsiaro antsika inona zany amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao fiangonana manangana sekta zay ilay hoe manangana sekta andao foronina ampangovotra ny olona fa tsy Jesosy zany no izy fa Yeshua raha tsy mandalina zany sika na mandinika na miverina ifotony dia voafitaka teny tokoa izy hoe Yeshua zany ny ao amin'ny Baiboly tena marina fa misy dika teny maro izay nalaina tany amin'ny teny fototra sika malagasy dia nanao hoe Josoa sika malagasy dia nadika ny teny hoe Jesoa Yesoa amin'ny hoe Jesoa dia inona ary ny fahadisoana amin'izany ny tenitsika no raintsika fa izy dia mba hahafahana mandrampy olona dia nahaka ny voambolana fototra izy fa samy Jehova ny famonjena na Jehova ny mamonjy no dikan'izany izay ilay hoe mba tsy tokony voapetaky ny vy mamay isika rehefa miaino andray ny fampianaran'ireny fa miala amin'ny Genesis 3 re zay ilay hoe avilany kely fotsiny dia lasany sika dia mandeha amin'izay ny fampianarana hafahafa rehetra miainga amin'io teny io zanakinona izy zay tsy ninambary maraina zao dia hoe nona Josoa 7:1 fa Nomery 7:12 koa dia manambarany amin'izay avy amin'ny fokony Efraima ao amin'ny fokony Israely i Josoa izy rehefa atao ny kajikajy dia namakivaky ny taonjato 410 talohan'ny Kristy zany hoe ny taona 1399 ka hatrany amin'ny 1200 ny taonjato talohan'ny Kristy moa dia manisa mihemotra taonjato 710 taonjato 712 taonjato 12 talohan'ny Kristy zao tsika izao vao manisa mandroso taonjato 1 2 3 taorianan'ny Kristy satria mamonjy an'ilay taona ohatrany fanisady taona ara-tantara teraka tany Egypta izy nandritra ny vanim-potoana ny fanandevozana raha arahana ny tantara ny zanak'Israely anisan'ireo folo mpisafitany i Josoa ary teo amin'ny firenena jiosy ny olona miditra ho miaramila dia mandidina ny 20 taona eo efa niara-niaina tamin'i Mosesy farafakely ny 20 taona izy zany zay vao niditra teo amin'ny fisafoan-tany ary hitarika ny zanak'Israely ho amin'ny fakana ny tany Kanana iampitany Jordana dia haka ny tany Kanana izany no ilazana hoe tokotokony ho teraka manodidina ny faraparany taonjato fa 510 tarinan'ny Kristy zany hoe tany amin'ny taona 1000
400 mahery tany 499 ve 410 ve ohatra na 420 tany hoany satria mijoro midina ny fanisan-taonantsika dia namakivaky ny taonjato fa 410 izy satria voalaza fa 100 taona izy ny maty teo amin'ny 100 taona eo zany nitarian'ny zanak'Israely na manodidina ny 20 taona teo eo ny Mosesy moa dia 70 taona nitarian'ny zanak'Israely tany anefitra 20 taona izy natsona 20 taona izy maty fa kio ny bokin'ny Deutéronomie 20 taona izy maty ho an'ny Josoa dia namakivaky ny taonjato fa 410 izy raha ny talohan'ny Jesoa izy raha nitondra ny zanak'Israely nimpita ny Jordana ary naka ny tany Kanana tantara zany mbola tsy ny tantarany nahazoantsika fahaleovantena akory nefa isika efa nisolo efa repoblika faefatra tsika zao efa filoham-pirenena fahafiry nefa dia efa ohatran'ny lavitra be ry zato izy efa ela mbola tsisy ohatr'izany tao anatin'ny 80 taona ozy ny fiteniny sasany andao ary sika nampiavaka azy lay teny hoe izao sy ny ankonako fidinareo an'io zay ontomponareo rehefa azo ny tany Kanana voazara ny tany Kanana dia nitao amin'ny anavao fanekena tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely nataony hoe fidinareo an'io zay ontomponareo fa raha izao sy ny ankonako dia anompo an'i Jehova izahay Josoa 24:15 dia tany Efraima ihany no maty i Josoa araka ny voalaza ao amin'ny Josoa 24:30 teo amin'ny faraparany taonjato fahatelo ambin'ny folo na fiandohan'ny faraparany taonjato faefatra ambin'ny folo na fiandohan'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo talohan'ny Kristy tany amin'ny tanàna atao hoe Timnatasera voalaza an'io andiny tsoratra masina io efa antitra be nefa mahagaga ma mbola mahavita azan'ny tompo mbola ady mafy mbola mitaritafika ho hitantsika eo moa ny fitarian'ny zanak'Israely na keo Gibeona toerana sy fotoana nitrangan'ny tantara efa voalaza teo fa rehefa avy namakivaky ny tany efitra 70 taona ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Mosesy dia nimpita ny Jordana namakivaky ny tany Kanana tao anatin'ny taonjato faefatra ambin'ny folo hatramin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo ny fizaran'ny boky misy fizarana lehibe efatra ny boky voalohany fiomanana amin'ny fidirana tao Kanana miainga eo Jordana ny fakana ny tany tao Kanana enina ka hatramin'ny 12 tamin'ny alalan'ny ady ny fizarana ny tany tamin'ny firenena 12 13 ka hatramin'ny 20 ny famaranana sy ny fanavaozam-panekena 12 hatramin'ny 4 ray dimy fanomanana ny fidirana ao Kanana enina 12 ny ady andrombahana ny tany Kanana 13 raiky amby 20 ny fizarana ny tany amin'ny firenena mifoko 12 ny Israely ny 12 famaranana sy fanavaozam-panekena aiza ho aiza amin'izao texte aiza ho aiza amin'izay bokin'ny Josoa kosa azy ny texte manoloana antsika araka ny fizarana teo dia ao anatin'ny fitantarana momba ny ady nangalana ny tany Kanana ny mofinainantsika androany tafiditra eo atenatenany eo satria ny 6-12 fitantarana ny fakana ny tany Kanana ny 10 no manoloana antsika toko 10 andininy 9 hatramin'ny 11 ny ady tao Gibeona izay ady nanehoan'Andriamanitra fahagagana eo alohany eo anoloany eo izay ilay hoe contexte rehefa mandinika soratra masina sika dia ny fampirarahana
nataon'ny gibeonita tamin'ny zanak'Israely. Nahoana moa raha any amin'ny toko fahafito sika no manomboka mamaky dia izao ny trangan-javatra. Nisy ilay miaramila atao hoe Akana, izay azo pakabana haka ny zavatra sarobidy tamin'ny mponiny Kanana, ohatra hoe ny anjam-bolamena hoy ny fiteny ao, ny ondry matavitavy, ny akanjo tsaratsara, nalainy izany. Fa vokatr'izay, izay efa noraran'Andriamanitra iza mikitikitika zavatr'olona, mbola nalainy izany. Vokatr'izay dia resy anady ny zanak'Israely, resy ny firenena ay izy. Fa rehefa ny fona sy ny baboka tamin'ny Josoa io Akana io, dia nentiny tany amin'ny toerana anankiray izy sy ny fianakaviany ary ireo zavatra rehetra nalainy tamin'ny Babilôna dia nidorana. Vita izay dia nirahan'Andriamanitra eo amin'ny toko 19 Josoany hoe mandihana amin'izay miady amin'ny firenena ay, fa atolotra eo an-tananareo io firenena io. Dia resy io firenena io na foko na firenena, ilazana azy daholo izany. Firenena na foko isan'ny matanjaka, resy tsy maintsy nidinganina voalohany koa avy eo avy ny ampitan'ny Jordana dia nakeo Gilgal ilay nananganana vato 12 marika hoe namakivaky an'i Jordana amin'ny tany maina ny zanak'Israely dia afaka naka vato. Tadidinareo ve ny tantara? Nanafosafo morona i Jordana fa afaka ny ampita tany maina ny zanak'Israely. Dia hoy Josoa araka ny toromarika ny tompo hoe mangala vato 12, mifantena olona 12 avy amin'ny foko 12 avy, dia asavy maka vato eo amin'ny faritry ny Jordana, ny tany maina nandehanana iny, ireo olona 12 dia atsatoy eto Gilgal ho marika fa tena namonjy Andriamanitra, ka na dia nanafosafo morona ary ny Jordana dia afaka ny ampita tany maina. Dia izay ny anton'ilay vato 12 napetraka teo Gilgal, ho fahatsiarovana mitararaka amin'ny fandimby fa namonjy Andriamanitra. Izany moa ny anton'ireny tsangam-bato ato amin'ny fiangonana ireny, tantara ireny, tantaran'ny famonjen'Andriamanitra ny 50 taona lasa, ny 20 taona lasa, tantara ireny hoe tena teto an'ity fiangonana ity, tena nisy izany, namakivaky ny tantaram-pamonjena. Dia tsy azontsika atao tsinotsinony ireny ravana misy dikany amin'ny taranaka amin'ny fandimby. Ampianaro ny zanantsika hijery an'ireny mba jereo ilay tsangam-bato fa misy tanan'Andriamanitra. Naty fonosana izany. Niala teo Gilgal dia niditra ny Jeriko, voalaza namantsika teo, dia nandresany Aya ny zanak'Israely, dia Betela koa tao anatin'izany. Firenena anankiroa samy matanjaka. Hiditra ny Gibeona izy izay tsy hitantsika eo amin'ny saritany amin'ny baiboly tsotra eny am-pelantanantsika, fa amin'ilay baiboly fanome katekomena amin'izao izy ny hita ao ny saritany Gibeona. Tokony ho 7 na 5 kilometatra miala ny Gilgal. Dia hoy ny Gibeonita hoe enjana be reto zanak'Israely reto eo amin'ny toko 7, fa andao sika hifampiraraha aminy, ila fihavanana aminy. Tsy hiady aminy izany fa andao tonga dia anaiko ny namany. Nataony ny fifampirarahana, izay ny toko 7. Fa rehefa nahitan'izany kosa ny mpanjaka ny Jerosalema, mbola tena orombahany io Jerosalema fa sao ilay Jerosalema fantatsika amin'izao, fa mbola orombahany Jerosalema. Hitantsika eo Adoni iza ny anaran'ilay mpanjaka eo ambony kely eo. Rehefa hitan'ny mpanjaka ny Jerosalema izay fihetsiky ny Gibeonita izay ary ny hery ny zanak'Israely, dia tonga kosa amin'ny toko 10 voalohany hatramin'ny 15 ny fifanarahany foko 5 na ny fanjakana 5 arao eo amin'ny baiboly. Foko 5 na ny fanjakana 5 voatanisa eo, ndao tsika hifanaraka fa mahery reto zanak'Israely reto ary ny Gibeonita lasa ny fampiraharaha taminy. Dia nafika ny Gibeonita isika. Teo anatrehan'izay ny Gibeonita eo amin'ny andininy 9 hatramin'ny sy ny 7 dia niantso vonjy tamin'ny Josoa amin'izay ny hoe
mba hazavelanao eo ampelantanany reto fahavalo reto izahay fa fangana amonjy anay. Izay ty texte ty dia miditsika eo amin'ny anjara mofinainantsika andininy fahavalo hatramin'ny faraika ambin'ny folo, ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo dia ilay fahagagana izay nantsony Josoa nampaninana ny masoandro sy ny volana, nampijanona ny masoandro sy ny volana vakeo ambany kely io. Io moa zany tsy hita hoe ho azavaina satria fandalinana mbola lalindalina fa tena tsy nijereko fa io koa dia fandinika hoe fa inona no antony efa resy ilay olona nasainy Josoa najanona indray ny masoandro sy ny volana. Zay zany ilay texte mifono an'ity anjara mofinainantsika ity, maneho ny tanjaky ny zanak'Israely, ny fangataham-pihavanana nataon'ny Gibeonita, ny tahotry ny fanjakana 5 manodidina ny Jerosalema, ny fahagagana, fampijanona ny masoandro sy ny volana nataon'ny Josoa. Mba azotsika ny hevitry ny mofinaina dia ny misy andreo voambolana 3 toy ny manzatra antsika nandray voambolana 3 isika ao amin'ny Josoa toko 10:5. Mba vakio kely hoe azafady efa natolotra eo an-tananao izy, na etriko eo anoloanao izy. Zay ilay voambolana eo netatima hoy ny Hebreo, dia azafady fa tsy voasoratra eo ilay teny Hebreo fa ny famaky azy io, na etriko, na mpidiniko, nataoko ambany izy resy amamina ao amin'ny andininy 10 ao dia hoe nampifanaritaka moa izay, nampifanaritaka fa midikako hoe nakorotan'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra nikoropaka, nikorapaka moa zany sa nikoropaka, nikorapaka ka mitovitovy ihany hoe zany fa hoe aza mikorapaka zany hoe tsy kalma mihitsy tena hoe tsy nanana fitoniana mihitsy ireto fahavalo le Jerosalema sy ny firenena efatra nambara tamintsika teo amin'ny toko 10:1 hatramin'ny 5 namafazan'Andriamanitra ady, zany hoe nampiadiny ilay samy fahavalo, ny fanaritaka tao izy rehetra. Mety tsy ho azonareo ve ilay teny malagasy fa raha tena malagasy tika dia mahazo ny teny malagasy dia zay nafafiny taony dia ny fanaritaka tao izy nataony fanina tsy nahita lalakombana, zany koa dikan'io amaminy io. Zay zany ilay andininy 10 tena hoe savoritaka ambony ambany na ny lalana ivoana ary tsy hita fa makaizitsika izany. Ny hoe ebena indray io ilay hoe avandra fa ny dikana dia hoe vato na vato fitaratra, vato mavesatra. Raha ireo zany ny atambatra dia hoe vato fitaratra mavesatra. Raha tsipy aty amin'ny dika teny amin'ny baiboly ambany masika dia toy ny hoe avandra, tsy hoe vaventy fotsiny ohatran'ilay efa milazaloza aty amintsika ireny fa avandra mavesatra. Le avandra vaventsika mantsy mbola ohatrohatran'izay fa le avandra zany tena tsy etsony hoe mijery ny congélateur nareo ve nareo dia mbola mavesatra noho ireny. Le glace alimentaire moa izy mivarotra trondro, mbola mavesatra noho ireny. Vato fitaratra mavesatra, ireny zany no nafafin'Andriamanitra avy any ambony ka ilazany ny andininy 11 fa nahafatesana be lavitra noho ny sabatra nampiasain'ny zanak'Israely. Aza mba hitako ny katezitr'Andriamanitra amin'ny Madagasikara, avandra mavesatra be no atotony dia tsy ny voninkazo tsony ny voa fa tena ny trano sy ny sisa tsy lanezy tsony io fa tena droko. Zany no ahafahantsika hoe mahafinaritra ny mandinika teny fototra ahalalana tsara ny lanjan'ilay hevitra. Raha miteny zao sika dia hoe avandra dia avandra manapotika antirioma fotsiny zany fa tsy tena avandra mamono olona, avandra mamono olona.
raha mandinika isika ny andininy fahasivy dia hoe nanao lavalina josoasy ny miaramilany. Zany hoe amintsika ny atao hoe manao lavalina dia maninona amin'ny alina mandeha dia tonga maraina ve ka ny lalana ho hoe 5 na 30 kilometatra kely galaxy be honako adiny firy zany ka io nge mandeha tongotra dimandra maraina ve zany zany hoe raha niainga izy dia maraina izy tonga tany ny tiana hiaviana mantsy zay hoe akasary an-tsaina ve tsika fa avandra vao maraina io sa avandra maraindraina amin'ny 4 sy 6 any hoe miditra ny mahajanga ianao dia le vao maraina iny raha nanao lavalina azonareo ve ny tiana olazaina dia hoe farafahakeliny izy io farafahalohany izy zany mety divadiva araina ary raha aorindrina dia efa maraina avandra maraina be to dia maty ny olona maty vao maraina ny olona ary maty ny avandra zany zany ahafahantsika tena hoe mamoaka ny alalin'le hevitra ny agravin'le zavatra mitranga azafady anaty frankizosina tena enjana be le zavatra nitranga vao mifo ianao tonga dia tatazan'ny avandrana hoe vao maraina koa dia avandra be zay le mahatsara n'le mandinika ny teny fototra. Inona ary ny foto-kevitra misy foto-kevitra eto izay miompana moa amin'ny hoe ny ady atrehantsika zay ny antony hira mialohan'ny vakiteny mafy ny adinay sy ny mialohan'ny fiarahamandinika mandrosoa mandrese naompana amin'ny hoe ady mafy atrehana ho an'ny bokin'ny Josoa dia voalaza teo na dia nametraka teny fampanantenana hatrany amin'ny Abrahama azy Andriamanitra ary teo amin'ny Josoa dia manao hoe ny tany rehetra diavin'ny tongotra ao dia omeko anao. Vao manomboka amin'ny bokin'ny Josoa any amin'ny toko 1 dia nametraka an'io teny fampanantenana io ny tompo fa tsy azo mora foana ny tany Kanana fa mbola niady foana Josoa sy ny zanak'Israely izay nitarihany. Inona ary ny lesona tsy ho antsika avy amin'izao anjara mofinaina izao? Voalohany, mialoha amin'ny tenin'Andriamanitra ny famonjena ny olona miady. Rehefa miteny Andriamanitra dia famonjena izay. Teny mpamonjena, aza matahotra, teny fampanantenana, efa nahetriko eo anoloanao, efa natolotro eo alohanao, aza matahotra azy ianao. Teny manome toky amin'ny ady izay atrehana. Ny olona efa mizatra mifanerasera amin'Andriamanitra tahaka ny Josoa, inona indray no ambaran'Andriamanitra eo anatrehan'ny zava-misy androany dia olona feno toky miatrika ny tontolo andro. Na misy adinina eo na misy sarotra manahoana eo dia mandroso izy. Dia ho antsika zany rehefa miatrika ny fiainantsika isika tsy mora foana ny fiainana isan'andro vao miainga ianao dia efa ady-tolona amin'ny taxi be vao miainga ianao dia efa ady-tolona amin'ny embouteillage. Inona ny ataontsika? Miaino ny tenin'Andriamanitra dia mivavaka omen'Andriamanitra ho fahazavana ny lalanao ny soratra masina. Raiso ny tenin'Andriamanitra mivavah mba hanehoany ny heriny. Eo amin'ny andininy 10 Andriamanitra dia miady ho an'ny olona. Inona nataon'Andriamanitra eo amin'ny andininy 10? Nampifanaritak dia naninona avy eo? Nanenjika. Hitanareo ve le ery ambony ery amin'izay zao le soratra masina? Nanenjika azy tamin'ny fiakarana mankany Betiorona izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. Le tanàna anankiroa tsy hitantsika ao amin'ny Baiboly eo am-pelantanantsika fa rehefa mandray ny saritany hafa isika avy eo Gibeona
dia tokotokony eo amin'ny 20 kilometatra eo na 10 kilometatra. Jerosalema Gilgal avy aty atsinanana, Jerosalema midina kely atsimo a, Gibeona raha manitsy dia mekandrefana 35-30 kilometatra ho ny valandotra, dia somary miakatra ambony avaratra andrefana io Bet-horon io raha mijery ny saritany sika eo amin'ny 10 kilometatra eo. Etreto indray zany ny izay foana hoe ny mahenjana an'ilay raharaha. Efa reraka tao Gibeona ny fahavalo ilay ligy 5 dia mbola maninona ihany? Injehana amin'ny fiakarana ihany. E sisapaty ny avandra. Azafady. Ilay sisa tao Gibeona na mifanaritaka tao Gibeona, ninjehana makany a Bet-horon dia midina somary mena atsimo andrefana indray ny Azeka dia torak'izany koa Makeda miaka midina. Izay ilay lalana nampandehan'Andriamanitra ny fahavalon'ny zanak'Israely sy ny Gibeonita tamin'ity anjara mofinainantsika ity. Miady ho an'ny olona Andriamanitra ary mametraka paikady isaky ny teboka. Avy eto entina makeria, hoentina makany. Resiny efarana. Arinareo zany omena avandra be. Zay zany le fomba fiadin'Andriamanitra. Mila matoky ny fitondran'Andriamanitra sy ny paikadin'Andriamanitra manampy antsika amin'ny ady isika. Eo amin'ny 1:20 dia hitantsika eo fa be lavitra ny vitan'Andriamanitra noho izay ataontsika. Be lavitra ny matin'ny avandra noho ny matin'ny sabatra. Ndiko zany fa tsy hoe miraviravy tanana sika alefa Andriamanitra, fa niady koa ny zanak'Israely, nanao izay ho afany izy. Ireny moa indraindray adika antsika hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany, fa manao ny andraikiny. Andriamanitra anamarinany izay efa nolazainy, tsy miala amin'ny teniny izy ary manamarina ny teniny amin'ny asa ataony. Fa izy koa dia manome andraikitra antsika. Manome ny rehetra Andriamanitra tao amin'ny Genesis 2:2 fa nanome andraikitra ny lehilahy sy ny vehivavy hitandrina misaha. Manome fandresen'Andriamanitra fa manome adidy any Josoa sy ny miaramirany hiady. Izany hoe matoky sika fa eo amin'izay asa ataontsika, eo amin'izay ady atrehantsika tsy miraviravy tanana dia tena manao be lavitra Andriamanitra ahatanteraka ny teny mpamonjeny ho antsika. Ny fahavalo hatramin'ny 20 ity mofinaina ity dia afaka mampita hevitra amintsika ny hoe io tahotra io dia mety hivadika fahatokiana ho tonga amin'ny fandresena rehefa hitodian'Andriamanitra. Tsy hoe fahotana ny matahotra sy ny manahy, fa ny fahadisoana dia ny hoe mijanona ao amin'ny tahotra sy ny fanahiana isika fa tsy mety manatona an'Andriamanitra. Taditsika ny soratra masina manao hoe apetra ho aminy ny fanahiana rehetra fa izy ianareo. Betsaka ny sode fa maro lavitra noho izany ny aza matahotra. Izay ny hoe rehefa matahotra sy be fanahiana isika olombelona dia hiantoraka amin'Andriamanitra ilay mamadika ny tahotra ho fahatokiana ary mahatonga ny ady ho fandresena. Zay ny hitantsika ato amin'ity toko 10:15 hatramin'ny 1:20 ity. Ary ny farany rehefa mamakivaky ny bokin'ny Josoa isika dia mahafantatra tsara fa Andriamanitra dia mitazona ny teny fampanantenana saingy mitaizantsika ao anatin'ny sekoly ny fahoriana. Tsy tapaka ady ny fiainantsika. Marina ratsoratra masina mihitsy raha misedra olana sy ady sarotra isika. Rehefa mamaky ny bokin'ny Josoa isika ny toko 9 ka hatramin'ny 12 dia tena hoe resiny eo dia miditra amin'ny ady manaraka indray. Resiny fahavalo eo
dia miditra indray ny fahavalo manaraka. Izany ny fiainantsika kristianina. Fa efa mialohantsika mandrakariva ny fandresena hatramin'ny farany fandresena ny fahafatesana. Dia matokiry havana. Jereo tsara ilay andininy fahasivy iverenana kely. Ny mpanompon'Andriamanitra, ny olom-boafidin'Andriamanitra, izany hoe Josua sy ny zanak'Israely, rehefa nantsoina hamonjy dia tsy mba nitaredretra fa naninona nanao lavalina. Andrasa aloha raha pito maraina. Ty zany ny fanohitra amin'ilay Jaona 11 Jesonga ny raharaha izay Lazarosy ho faty any. Fa teto izy Josua sy ny miaramilany dia tsy nitaredretra, ndao hamonjy ny Gibeonita ao Gibeona fa mandraona azy ireo fanjakana 5 nitambatra. Ankoatra ny hoe lavalina izay milaza ny sarotra sy ny manahirana eo amin'ny lalana izay nitiavina. Raha irahan'Andriamanitra hamonjy isika, raha irahan'Andriamanitra hitory ny filazantsara isika, dia aza mieritreritra hoe ndeha aloha hitady lalana mora, nandeha aloha ho aty na ho aroa, ndeha aloha hiandry kely, fa amin'ny fotoana rehetra araraotiny ny fotoana ilan'ny olona vonjy, araraotiny ny fotoana hiantsony ny olona anao mba hitory ny filazantsara, araraotiny ny fotoana ary mandianana dia sarotra azany lalana aza mangatakandro. Dia izay ny lesona ao amin'ny andininy fahasivy izay tsy voatsipika atao anatin'ity taridalana ity, fa tsara ho saintsaintsika, afa-tsy ny hoe saritany dia na hoe eo amin'ny adiny 8 na adiny 9 zany raha mery mandeha amin'ny saritany, ny lalana miainga eo Gilgala makany Gibeona. Dia izay ary havana ny arahantsika tamin'ity anio ity. Raha fitinina koa ny Josua 10:10 hatramin'ny 12 dia toy ny manao hoe raisy ny tenin'Andriamanitra mandrosoa ary mandrese. Nandray ny tenin'Andriamanitra izy eo amin'ny 15, nandroso eo amin'ny 15 ary nandresy izy ny 10 sy ny 12. Dia izay koa ny fidianana ny hirany hoe o mandrosoa sy ny hoe o mandrese 3:7 andininy voalohany sy faharoa. Zany moa zany tsika rehefa mandrafitra liturgia dia miezaka hatrany mampiaraka ny soratra masina vakiana sy ny hira ampidirina ao anatin'ny fanompom-pivavahana, ao anatin'ny liturgia. Eny ary dia izay ny fotoanantsika hivavaka isika ry havana. Misaotra Tompo afaka niombona teto izahay nahatakatra ny fitiavanao sy ny herin'ny teninao mamonjy anay, ary indrindra ny herinao mahagaga entinao manavitra ny vahoakanao anatin'ny ady. Vonjeo izay amin'ny ady atrianay, ny ady ara-pahasalamana, ny ady amin'ny fahoriana, ny ady amin'ny olana samihafa, ny ady amin'ny tsirariny eny amin'ny fitsarana, ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana, ireo vono olona mampaharikoditra mitranga eto amin'ny firenenay sy maneran-tany, mivavaka ho an'ireo zohy manjono ireny herisetra ireny. Jesosy Tompo, mivavaka koa izay ho an'ny ady n'ity firenena ity, ady amin'ny fanitrana, mba tsy hosodoka amin'ny zavatra ivelambelany izao firenena izao Andriamanitra, fa hifantoka kokoa amin'ny izay tena ilaina, izay tena fototra, ny ara-panahy sy ny zavatra andavanandro izay ilain'ny vahoaka. Mangataka aminao izahay ampahery ny fiangonana amin'izao amanginy rivo-doza ny Madagasikara izao, mivavaka ho an'ny fiangonana Atsimo andrefana izahay, ianao no ampahery ny kristianina any, ahatonga azy ho tanam-pamonjena tsy taredretra tahaka ny Josua sy ny miaramilany, hijery ireo traboina divitry ny rano sy rava-fananana. Mivavaka ho anay aty Andrenivohitra amin'ny faritra mbola tsy voakasiky mivantana izao rivo mahery izao. Tompo Andriamanitra dia ambeno izahay, tsy maintsy miatrika ny asa aman-draharaha ireo olon-dehibe
ambino amin'ny lalakalehan'ny tompo ho fialofana ho anay ianao dia akambanay ny vavaka amin'ny nampianaran'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay io izay nasahaza ho anay ary mamelana eloka ay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso amin'ny fahatokiana ary ny jodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo mahereza sy matanjah aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra aleanao amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.